Dia faly miarahaba antsika rehetra indray izay manaraka izao horonan-tsary izao. Faly manasa anao koa indrindra hanaraka ilay fampianarana tenin'Andriamanitra izay atolotry ny fiangonan'ny mpitandrina evangelika eto Fransa. Fampianarana tenin'Andriamanitra hampiova ny fiainanao, mitondra fanavaozana lehibe eo amin'ny fiainanao. Isaky ny asabotsy maraina manomboka amin'ny 10 amin'ny 10 azafady ka hatramin'ny 12 dia manomboka amin'ny asabotsy 7 avrila izao ka hatramin'ny farany volana jiona. Anasana antsika rehetra tsy misy vidim-pidirana, fahasoavana lehibe no azonao amin'izany. Tsara tokoa anao ny mandrato fahalalana avy amin'ny teny soratra masina, koa dia atolotry ny fiangonan'ny mpitandrina evangelika ho anao isaky ny asabotsy maraina amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 manomboka amin'ny 7 avrila izao ka hatramin'ny 30 jiona ao à La Courneuve 52 rue Zoloa 93 120. Dia manasa antsika ary hitanao any amin'ny Facebook sy any amin'ny site ny filazana sy ny fanazavana fanampiny. Koa dia mandra-pionaritsika rehetra na saina tsara ny mandra-pianarana mianatra ny tenin'Andriamanitra indrindra mahasoa antsika izany, hanova tokoa ny fiainantsika. Mandra-pionary dia tahin'Andriamanitra daholo